Salama dole. Amakafaka kely makasika ny dinidinika nataon'ny filoham-pirenena maro zany satria ilay izy lava be de mazava azy fa be de be ny lohahevitra atao fa lohahevitra anankiray ihany no raisiko de ny tsy fanajana ny laïcité anatin'ny constitution io. Io le tsy fanajana ny laïcité fa za mahita misy dérive intégriste anatin'le izy ao. Zany hoe zany lasa intégriste religieux ny i Madagasikara zay taritin'ny filoham-pirenena satria imposena fotsiny hoe ny FFKM no karakara ny concertation nationale. Nantany moa ina moa ny antony dizany teo satria ireo zany no fandray amin'ny opposition sy fandray rehetrarehetra de zay ho ny antony. Fa tsy nantany antsika izy na ny CNZ na ny rehetrarehetra hoe tokony FFKM ve. De en plus n'zany izy miresaka eo de mandray ina moa zany andininy sy antoko anatin'ny baiboly de tena hitako hoe misy dérive le izy misy dérive ary ny zavatra atahorako mitranga amin'io zavatra io de ovaina mihitsy ny ina moa zany constitution tsy état laïque ntsony Madagasikara fa état chrétien. Ohatra ny firenena intégriste rehetrarehetra reo ohatra ny hoe Comore zao de mazava ny azy fa ina moa zany état islamique de Comore, république islamique de Comore. Totrany koa ny Arabie Saoudite. De zany hoe rehefa mipetraka hoe religion d'état ny islam amizareo de ny lalàna ny ina moa zany ny Coran miasa ao. Misy ao ny charia, misy ao ny rehetrarehetra zany ny obligation anao rehefa ohatra ka le état intégriste ohatra zany. Ka de ampidirina amizay ve Madagasikara ary zay mihitsy ny fandehany io satria ahoana moa ina moa zany filoham-pirenena moa zany maka antoko anatin'ny baiboly raha ohatra iresaka anamafisana zavatra resahana fa baiboly moa inona baiboly ve inona moa zany philosophe sa penseur sa savant sa historien sa scientifique ve ny nanoratra amin'ny baiboly no hoe ao ny akanao référence amin'ny zavatra resahanao anamarinanao nefa fantatra zao fa ny baiboly de be de be ny zavatra mifanohitra amin'ny science. Zay no mahatonga ny baiboly tsy ampianarana any ampianarana satria manimba ny ankizy hoe ohatra fotsiny ny théorie de l'évolution, darwinisme de mifanohitra tanteraka amin'ny baiboly zay créationnisme. Da hoana ampianaranao ankizy hoe zo olombelo zao ny ka namboarina fotaka de damaseva de valana ndray atao atehezana de atao atrary zay hoe nampianarana ankizy ary amin'ny primaire. De ohatra hoe maninona no samihafa ny fiteny gasy zao ohatra ny teny français sy teny anglisy de hoe satria nisy tour de Babel de hoe saky eritreretin'Andriamanitra fa midefia anazy ny olombelona de novainy ny fiteny de zay mahatonga ny fiteny samihafa. Zany fa no ampianarana any amin'ny ankizy any amin'ny primaire ny mpianatra zavatra zany baiboly. Mazava ho azy zao fa rehefa hianatra ny hoe maninona ny teny gasy ohatra zany de satria misy évolution na langue io austronesienne avy any amin'ny Océanie de nisy dérive de nisy fangaro langue bantou fangaro kely amin'ny arabo zay ny ampianarana fa tsy hoe tour de Babel ka tsy vita eto ohatra azavaiko hoe inona no débile ny zavatra resahan'ny baiboly mihoatra ny zavatra azavain'ny science sy mazava fa ity le hoe fanerenany le gasy hiditra anatina état intégriste ty religieux ty hitako dangereux. Ina moa mahatonga le ina moa zany hoe le laïcité ina mahatonga le laïcité jereo fa misy lava be fanazavana fa misy fanazavana tsotra io nataony olona hoe inona madangereux ny laïcité jereo nge. France, la laïcité n'est pas une guerre contre les religions. Au contraire, c'est le droit fondamental pour chacun de croire ou de ne pas croire en toute liberté. C'est une idée simple. Ta foi, ta conscience, ton choix. La laïcité garantit que l'État ne t'impose rien, ne te protège pas d'une croyance en particulier, mais protège ta
liberté de penser. Cette liberté-là est la base de toute élévation morale. Réfléchir par soi-même, sans dogme, sans contrainte. Et c'est pour ça que la laïcité est importante. Elle rend chacun souverain de son propre esprit. Hitanareo am'izany zany a fa tena tsy hoe ilana le laïcité a fa important be mba hisiny liberté de nombre zany de penser ho rehetrarehetra fa ohatra zany ohatra tsy mino baiboly zany zay tony de tena ailika ino zany ankila-bao tanteraka tsy mahazo maneho hevitra ary zay ny zavatra efa misy am'izao fotoana zao amin'ny Madagasikara makany mandray taxi brosy makany majanga de tonga ao de alefa ny chauffeur ira-poavahana doza chauffeur fa magnina moa no ira-poavahana alefanao de menomenina daholo ny ao anatin'ny taxi brosy hoe ina zao tsy mpivavaka zao mandoa vola makany majanga anaty taxi brosy ary tokony fanajana mety misy silamo ao mety misy judaïsta ao mety bouddhiste ao misy tsy mino ao agnostique ao de maninona ny terenao tsy maintsy eno le toroteny sy le favahana tsy fanajana tanteraka zay fanososena ny finoany hafa zay le izy de raha ohatra amin'ny radio nationale malagasy am'izao fotoana zao radio nationale voasokafo raha radio de favahana manokatra ny radio favahana kristianina daholo favahana kristianina ny vaovao samihafa ny ina moa zany ny filazana samihafa tsisy afa-tsy zay ka be am-piangonana fitokanana fiangonana zao antsona zanakapelezana antsona zao tsisy afa-tsy zany io mijery ny vaovao amin'ny télévision nationale ianao de mbola vaovao am-piangonana ao de zany hoe zany tena dontona tanteraka mihitsy le olona tena hoe alentika tanteraka anatin'le fahajambana le fivavahana mandeha eny an-tsena ianao de miaraka amin'ny haut-parleur ny olona eo mitoroteny eny an-tsena tatatata matory ao trano ianao tamin'ny majanga matory ao trano misy fiangonana izy de sokafo alingeda be le varavarana amin'ny andro alina amin'ny 20 alina de ataony fivavahana tsisy fanajana mihitsy le olona anankiray am'izao fotoana zao zany efa feno fiangonana hatrany akabone de zao ndray zany de ny filoham-pirenena mihitsy no mandetika ahoana moa zany ilazako an'le intégrisme raha ohatra ny filoham-pirenenareo ve maka ina moa zany andiny sy atoko anaty coran manao valandresaka izy de manga andinina ao anaty coran de ahoana ny réaction-nareo tsy tonga de choqué be ve nareo raha ohatra ao anaty coran no alainy de tokony entretinareo ohatra zay koa zany raha ohatra zay tony tsy kristianina de tsy choqué ve zay raha ohatra hoe zay ny ataony filoham-pirenena zany tokony tana an'le neutralité izy ny gardien an'le ina moa zany fahalalana eo amin'ny ina moa zany fivavahana fa ny fimpitenanao andiny baiboly rehefa miresaka en tant que chef d'état ianao de fa nososina tanteraka ny sasany na ny silamo na ny karany rehetrarehetra ny tsy mino de fa nososina tanteraka tsy fisarahana tanteraka ary fa nososena ary io arake misy lalàna ny mamikasika an'io jereo nge lalàna ary ny antony nanaovana ny lalàna mikasika ny laïcité de ialana am'izay justement fa nososina sasany zay tsy fanajana sasany zay ary dangereux ny intégrisme religieux mbola tsisy ina moa zany vokatsoa azo tamin'ny intégrisme religieux fa de fatolona foana tram'izay reo famonoana josy famono croisade ny inquisition ny pogrom tsy zatra tsy fatolona raha vo izy resaka fivavahana iny ampidirina amin'ny état de zay natonga ny firenena manoso firenena mivoatra firenena misy saina hoe aloha sarahana ny fivavahana sy ny fanjakana zareo nge misy loi tany amin'ny 1960 tany amin'ny 1900 les lois fa tsy vaovao zao na omny a France fotsiny zareo nge. Pourquoi cet article 2? Lisons, là je vais vous lire celui qui a été derrière, brillant pour rédiger les articles et les justifier en droit. On ne peut logiquement concevoir la liberté de conscience et des cultes sans la neutralité absolue de l'État. Il n'y a pas de véritable liberté là où il n'existe pas une entière égalité pour tous les sous la protection de la loi. Or, l'État qui protège ou salarie certains cultes met les autres dans une situation d'infériorité légale. Et il viole le droit des incroyants. Donc, la séparation, c'est quoi? Dans la logique de l'affirmation des libertés de l'article 1, c'est affirmer l'égalité des citoyens devant un État qui ne prend pas position sur l'existence de Dieu. Hitanareo am'izany
fa tena tsy izy mihitsy zany ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao Madagasikara. Tena mivarana ny tsy izy. Ary iza ary miteny zao hoe raha ohatra ka am'izao fotoana zao zany mbola laïque le firenena de tsy manaja ny constitution ny filoha am'izao fotoana zao, ary tsy manaja lalàna. Anaty lalàna nge le resaka le rehefa misy constitution de misy lalàna mipetraka mamaritra an'io. De tsy manaja lalàna izy sady tsy manaja ny olona tsy mpivavaka. Zay le fandehan'le izy. Kanefa io fivavahana kristianina tadiavin'ny gasy imposena amin'ny malagasy io. Efa firy siècle moa zay nidirany fivavahana kristianina. De aiza ho aiza ny fahendren'ny gasy am'izao fotoana zao. Ny potehan'ny fivavahana kristianina, ny fomba malagasy, ny fihavanana sy ny fomba malagasy sy ny fomba malagasy rehetra potehan'ny kristianisme. De ny résultat am'izao fotoana zao maninona? Fitiavan-tena mampapana, tsy fankatiavana samy malagasy. Ny bara 24 heures sur 24 heures sur 365 jours misokatra. Latsaina maraina bara efa feno olona. Feno makorela Madagasikara, feno fangalaram-badin'olona. Ny kolikola top 10 amin'ny am'izao tontolo zao ny kolikola, alatra, ny varojanaka, ny inona zany fijangajangana. Tsisy von'olona, tsisy dikany tso zany ain'olona zany Madagasikara. Zay ny conséquence ny kristianisme anatin'ny 2 siècles. Anatin'ny 2 siècles torina teny, anatin'ny 2 siècles ampilarana catéchisme, ny sekoly rehetraretra mission catholique sy protestant, sekoly rehetraretra, de ahoana ny résultat? Izao ny résultat zao. De io ny système mbola ampidirina ndray. Zavatra magaga de zao, fivavahana fantatry rehetrarehetra rekeny rehetrarehetra hoe nentina nanandevo sy nanjanaka nanimbana ny culture anao fivavahana io. De io ndray no mbola insistevana imposena. Inona moa mahasamihafa ny inona moa zany karana amitsika? Tireo ny karana manambola be daholo, mandady amin'ny karana daholo, manalakiloty amin'ny karana daholo ny gasy rehetraretra. Inona ny antony? Reo karana reo ve no super intelligent? Tsy super intelligent reo. Reo karana reo ve no mahay no gasy? Ngeda koa ve ny atidohan'ny karana mihoatra amin'ny gasy? Maninona ny karana spécialement no miréussir par rapport amin'ny gasy? De mazava ho azy ny antony. Maninona reo jiosy reo? Ninona zavatra ataony ao Israely na mamono olona izy na tsy zavatra tsy ataony ao tsisy mahasamihetsika an'izao tontolo zao. Nefa Israely moa firenena ahoana moa ny Israely mihoatra amin'ny firenena am'izao tontolo zao, ny grande puissance an'izao tontolo zao. Maninona matahotra azy? E Donald Trump matahotra n'Israely, le Macron mandady amin'ny Israely, mandady amin'ny daholo rehetrarehetra. Inona ny antony? Inona mahatonga n'Israely matanjaka ara-bola sy rehetrarehetra? Inona? Mihoatra amintsika. Tsisy afa-tsy ny fivavahana. Ny fivavahan'ny karana samy hafa amin'ny malagasy mahatonga ny karana mireusira fa tsy atotoan'ny karana. Karana zany tsy nianatra zany. Karana zany tsy super intelligent zany. Fa ny fomban-drazany tazominy sy ny fivavahana mahatonga azy mireusira. Noho itsika, satria tsika ny poteny ina moa zany ny kristianisme, ny fomba tsika ny fankatiava zay rehetra ka ny karana de fanampy, mifankaty. De jerinareo koa na ny silamo, ny komorianina. Anao mijery ny inao zany mbola sy tany Komoro nareo fa hitanareo zany fanampiana ny komorianina zany. Olona anankiray miasa ao an-trano, olona 12 mivelomina. Any Komoro tsisy 4 samy mahantra zao Madagasikara sy ny komorianina fa tsisy 4 any satria tsisy komorianina silamo anaiky ny mpiarabelona aminy angataka. Dinona mahatsara ny fivavahana silamo? Tsisy makorela ny Komoro, tsisy mpangataka any, tsisy mpangalatra any, tsisy mpisotro toka any, ohatrany Madagasikara, i bordel be io. Afana azy fivavahana. De maninona ny jiosy mosa reusir? Lasa manan-karena be rehetrarehetra satria fivavahany jiosy stricta be izy amin'ny fomba fiainana. Manaja sabata izy, ny inona sakafo, ny kasera, ny BTB, ny règle de vie arahana avy amin'ny fivavahana mahatonga anazy mireusir ny jiosy. Ny grand savant rehetraretra jiosy dôlidôlidôly, ny penseur rehetraretra jiosy dôlidôlidôlidôly avy amin'ny fivavahana mahatonga an'izany. De maninona inona moa zany ny Macron mandady amin'ny algériana, samy zanatany frantsay any na algériana na itsika na i Maroc io. Maninona zareo no mandady? Satria silamo, tsy azo olona inona moa zany viraviraina.
Ohatr'izany koa nanjanaka tany Inde, inona zavatra vitan'ny zareo tany? Nanjanaka tany ino tany Indochine, inona zavatra vitan'ny Frantsay tany? Anatin'ny herinandro de nitsoaka. Satria ny olona efa manana fivavahana, bouddhiste zareo, asa hitinareo le olona le simolé tamin'ino zany tany Indochine, de natonga le grève générale de nitsoaka Frantsay. Fa manina Frantsay na afaka bodo atsika, hatramin'izao manalika atsika satria tsy kristiana. Fa Frantsay tany Mali tsy afaka mipetraka satria silamo, tany Tchad, tany Niger, tany Gabon, tany amin'ny rehetrarehetr'ireo de satria silamo reo de tsy azo Frantsay anaovana ninina. Ka le fivavahana ty no mampalemy atsika mba tonga atsika andevo ny Occident, ary zay ny travaina anatin'le izy. De itsika gasy ny ray ny mbola minsiste amin'ny zavatra io, anao forcé ny zavatra io. Tsy izy mihitsy. Hitady fanovany, hitady inona moa zany, raha fanovana zany de tokony hiverina mamalagasy aloha, hiverina mahenoenao aloha. Fa raha iaina hoe ino ty Olif manina francophonie, io ndray no organise ny fifidianana ho avy eo de fandevon'ny Frantsay foana. De alefa ny ino moa zany ny concertation nationale de ny FFKM nanao an'io, de ny FFKM mantalana. FFKM firy taona ny FFKM teo, inona zavatra vitany tamin'ny ady rehetrarehetra, ady politika rehetrarehetra tao fandaminana, inona vitan'ny FFKM tamin'ny Dezamita. Ka tsy hoanao bizina fotsiny ataon'ny FFKM, de io zany ny anjaka amin'izao fotoan'izao Madagasikara. Zay le izy fa de anjaranareo ny mieritreritra. Sura daholo.